Androany 7 Desembre no andro natokana ho andro iraisam-pirenena ho andreo olona manana fahasembanana izay nomariana manokana teto Antsirabe. Dia ao anatin'izay fankalazana izay dia nitondra ny voatsambon'ny tanana avy ao amin'ny ministera am-ponina fiainana sosialy ary fampivoarana ny vehivavy izay tarihan'ny ramatoa minisitra Soafira Prinsia tondra an'izay voatsambon'ny tanana tondra an'ireo fitaovana izay anampiana manokana an'ireo olona manana fahasembanana toy ny canne blanche, ny sonotone, ny fauteuil roulant sy ny béquille ary ho an'ireo centre kosa izay mandray an'ireo olona manana fahasembanana dia nitondrana manokana an'ireo sakafo ny fitaovana ny saosy koveta mba ahafahan'zareo mampiasa an-dakozia sy ny kory zany mba ahafahany mandray an'ireo olona manana fahasembanana. Ity centre ity ny anankiray izay mitaiza an'ireo ankizy marenina ao amin'ny CRMM ary ihany koa ao amin'ny Fofatra. Ireo zany ireo centre izay misitraka an'ireo fanomezana izay nomeny ministera am-ponina. Ny fijerevan'ny ministera am-ponina manokana ny mahakasika an'izay dia ny voalohany indrindra aloha ny fanatsarana an'ireo ny lalàna izay mahakasika ny zoan'ny olona manana fahasembanana mba hifanaraka amin'ny convention internationale amin'ny personnes handicapées ary ihany koa eo ampandrafetana ny politique nationale ny inclusion et autonomisation des personnes handicapées. Ao anatin'izay no ahafahana mametraka sy mijery manokana ny tosika izay afaka omeny fanjakana na ny rafitra izay afaka apetraky ny fitondram-panjakana mba ahafahan'ireo olona manana fahasembanana misitraka ny zo mitovy amin'ny olona rehetrarehetra, misitraka ny asa mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Izany hoe mijery manokana zany hoe ahoana no inona no tokony ho atao mba ahafahan'ireo olona manana fahasembanana afaka miasa mitovy amin'ny olona rehetra arak'izay asa tiany atao. Satria resaka asa moa no resahantsika teo raha mitovy ny mari-pahaizany, mitovy ny traikefany ka ndray manana fahasembanana ndray olona tsy manana fahasembanana dia matetika ilay tsy manana fahasembanana foana ny voaray ka izay no hanentanana ary ny andro ohatr'izao dia andro natokana ho fanentanana ny daholobe amin'izay fampiatiana ny olona manana fahasembanana izay satria mavita ihany koa izy ireo na dia hoe arak'ilay témoignage hitantsika teo izay ankizy jamba nianatra mavita ny asa mitovy amin'ireo asan'ny olona izay mahita ihany.